Ny Caprice Madagascar mpanohana ofisialy ny fandaharana nanome rano nampamamimamy sy nampangatsiatsika ny fiarahana tato amin'ny ikook. Ny stara zany tamin'ity indray mitoraka ity tamin'ny fandaharana ikook dia nanohana ny fandaharana tamin'ny alalan'ny marque Caprice. Ny marque Caprice izay efa tsy fivinan'ny malagasy rehetra satria markana zava-pisotro mamy izy io izay ilaina anatina fivorim-pianakaviana, mampifondrona fianakaviana na resaka fety. Ie mampiavaka ny marque Caprice voalohany indrindra aloha izy zany dia marque zato isanjato malagasy, karazana anankidimy ao anatiny zany hoe hanitra dimy. Ao anatin'izany koa misy ny bonbon anglais izay tsisy vina amintsika efa malaza hatrany ivelany, zany hoe maneran-tany zany ny bonbon anglais fa fantatra. Ny vokatra Caprice dia vokatra malagasy, zava-pisotro mamy misy gazy izay efa niaraka tamin'ny malagasy telo foana nandritra ny 70 taona izay. Fiara-miasa tamin'ny Ndeha broadcast moa zany tena afa-po foana, ataoko hoe mission digitale ny tena fiara-miasa be indrindra niaraka tamin'ny Caprice Ndeha broadcast dia afa-po foana zahay. Ny fahitako ny fandaharana ikook sy ireo mpifaninana ao anatiny hitako hoe tena manao amin'ny fony le olona izay mikarakara ary tena passionné daholo zareo. Hita taratra amin'ny endrika zareo ny motivation sy ny zavatra avoakany ary tena mahafinaritra mijery an'izany. Vonona foana ny Caprice anohana ny fandaharana ikook satria ny Caprice koa ao anatin'izany dia anohana malagasy. Mirasoanareo rehetra izay nandray anjara ary mitohy foana ny fikarakaranareo sakafo fa tsy mijanona fifaninanana fotsiny izay mpandresy tsy hijanona mpandresy fotsiny fa hihoatra ny zavatra tokony ho atao rehetrarehetra hiakatra amin'ny sehatra ny mantianina amin'izay.